Bonsoir adolo tsika rehetra ny tokantrano any. Vao maresaka. Aho mitompo maresaka. Irondra tsika ny amin'ny fianarana tenin'Andriamanitra re. Ahoana tsika mbola eto ny ve tsika mbola amin'le 9 any ve tsika hatramin'izao aloha? Hita tsika indray aloha ahoana. Voaka ve tsika androany sa tsy voaka? Fa misy miteny mitsy dia fa lava mitsy izy zao tsy mety tapitra ihany le izy zao. Ka manao le fafifandraisana amin'le trompetra fahinana zany tsika ny amin'le kapoaka fahinana fa rehefa tonga kosa tsika ny mitoko fahinana ambin'ny folo dia zavatra efa hitantsika le izy dia zahantsika fitinina fotsiny izy rehefa tonga ny mitoko fahinana ambin'ny folo tsika satria zava-dehibe ny resahana zany dia mila maharitra kely fotsiny tsika. Ka alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray ary hivavaka tsika. Jehovah'Andriamanitra ra io mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Mananatra avy ny anaranao izay hatramin'izao komandrak'izay ianao no mendrika mena ny haja ny dery ny voninahitra hatramin'izao komandrak'izay. Halleluja, halleluja. Misaotra ray fa mbola nomenao fotoana hatrany izahay. Ahafahany manohy ny fianarana ny teninao dia ny boky Apokalipsy zany. Ko mangataka aminao indray izay ray amin'ity folakandro ity mampianarana iray ny teninao amin'ny alàna fanainao masina fa voninkazo izay vahoakanao. Ka ao karay ny fanainao masina ny no ampianaranao anay hatrany ny teninao. Dia mitenena ray fa voninkazo izay vahoakanao. Fa tao anatin'ny fotoana izay nisaranay kosa nisy tsy famendrenana fahotana vitanay. Dia angatanay fifonana sy famelan-keloka ary famindram-po. Ko mangataka aminao izay Jesosy io, dioy amin'ny ranao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao izay ho afa-keloka. Ary tantany izay ho amin'ny fahamarinanao. Sokafo ny fonay mantarana ny sitraponao. Okan'izay mba ho tany lona ka andriny ny teninao. Ary ka tsy ho mpiain'ny mpanadino fa ho mpankatoa. Dia aoka ny teny fianarana izay anarana indray miteny ity dia ho raisinay ho fananarana, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, ho fanitsina izay diso mba hatanteraka anay. Dia ray ny anaranao ray. Naran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany eo anatrehan'ilay Jehovah tompony maro. Dia ho pelantananao no metrahana ny fotoananay Andriamanitra ka tompo tsy hisy arombaka an'izy ho pelantananao. Anaran'i Jesosy. Amen. Iroso aritsika. Namarana antsika ny lesona ny zavatra nresantsika dia hoe mikasika ilay hoe fisaonana zany. Inona moa ny zavatra mitranga zany eo amin'ilay hoe Armagedona dia hoe misy fisaonana io. Dia ny fampitana amin'ny fisaonana izay hitantsika teo dia hoe mikasika ny amin'ny fisaonana izay nisy teo Jerosalema zany dia hoe tahaka ny fisaonany Hadady Rimona ao izy ny fisaonana nisy teo Jerosalema. Inona moa ilay fisaonany Hadady Rimona zany fa ilay hoe nahafatesany lahamatoan'ny Hadady Rimona zany ka mafy zany hoe maty lahamatoa zany. Ary ilay fisaonana teo Jerosalema dia inona ilay fisaonana teo fa ilay fisaonana zany ny amin'ny Josiah mpanjaka. Rehefa maty Josiah mpanjaka izy ilay nanao ny fanavaozana teo amin'ny tanin'i Israely. Satria fanavaozana ara-pivavahana ny tena nataony teo zany ny velatra be teo amin'ny Israely. Navaozana ny teo amin'ny tempolo satria feno tsangambato nisy feno tsangambato sampy teo amin'ny Israely. Enina natao amin'ny tempolo ary ny fotoam-pivavahana tsy natao tsony. Ny zavatra tao efa navoaka daholo. Dia naverina tanteraka ilay fiverenana fivavahana tamin'Andriamanitra zany tamin'ny andron'i Josiah rehefa navaozana izay. Nisy ny fanavaozana ara-pivavahana, ara-politika, ara-sosialy. Sy amin'ny lafiny rehetra zany teo amin'ny faritanin'i Israely hatrany avaratra ka hatrany amin'ny faritra atsimo izany. Ka izay no mahatonga hoe ny zavatra izay mitranga zany teo amin'ilay toeram-piadiana aty amin'ilay hoe Armagedona zany dia izao hoe tahaka ny fisaonana tamin'ny Hadady Rimona tahaka ny tamin'ny fisaonana ihany koa tamin'ny andron'ny Josiah mpanjaka izay niainana ny Israely ka mafy teo aminy zany hoe fisaonana zany. Dia izay koa zany ny zavatra hitranga amin'ny hoe fisaonana mafy tahaka an'izany koa nitranga ho an'ny vahoakan'ny Babilôna amin'io vanim-potoana io izany. Io nefa zany ny zavatra hitantsika dia izao mantsy zavatra tenenina io viraverenantsika eo amin'ilay Zakaria zany. Zakaria 12. Dia inona ny zavatra tenenina io? Mikasika ilay nahafatesany Josiah mpanjaka zany. Dia izao ny tenenina eo amin'ilay Zakaria 12 andininy 10 ka hatramin'ny faraky ambin'ny 10. Zakaria 12 andininy 10 ka hatramin'ny faraky ambin'ny 10. Dia izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ahidiko amin'ny taranak'i Davida sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana ka hijery izay nolefoniny izy ary isaona azy
toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy sady alahelo azy toy ny alailovan'ny olona ny lahy matony. Eto zany eo amin'ny Zakariany koa izy tsy miresaka fotsiny izy ny amin'ny resaka le hoe fifampifandraisana ny amin'ny fisaonany Adadrimona ny amin'ny hafatesan'ny Lamato ny amin'ny hoe fisaonana izay misy eo Jerosalema sy ny amin'ny resaka le hoe nahafatesan'ny Josia mpanjaka izay fisaonana nisy teo amin'ny Israela. Fa eto koa dia faminaniana zany ny amin'ny Kristy ihany koa no lazainy eto. Satria faminaniana amin'ny Kristy mihitsy io zavatra lazainy io araka teneny teo ary ahidiko eo amin'ny tanànak Davida izy sy amin'ny mponina ny Jerosalema ny fanahin'ny fahasoavana sy ny fifonana ka hijery azain'le foniny izy ary isaona azy toy ny fisaonana zanakalahy tokana izy sady alahelo azy toy ny alailovan'ny lahy matoana ozy izy. Dia hitantsika izany zavatra izany nefa araka le teneniko teo hoe faminaniana ihany koa amin'ny Kristy aty amin'ny Apokalipsy toko voalohany izy dia hitantsika io zavatra teneniny io hoe le hoe zay le zanakalahy tokana zany zay hoe zay no le fonina mikasika any amin'ny Kristy izany. Satria raha mafy teo amin'Andriamanitra ny nahafatesan'ny Kristy no le fonina satria lamatoan'Andriamanitra izy nefa fantatsika tsara fa inona ny antony namonoana ny Kristy mba hamonjena antsika. Dia izay zavatra mafy tamin'Andriamanitra zay hoe lahatokany mihitsy natolona antsika izany koa zany hiaran'izao tontolo izao zany hoe fisaonana mafy ho azy zany. Fisaonana mafy ho azy ihany koa zany tahaka ny hoe fisaonana Israely mafy tamin'ny nahafatesan'ny Josia mpanjaka. Dia eto hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko voalohany 7 dia zao ny teneniny manao hoe indro avy amin'ny rahona izy. Zay zany le hoe manambara ny faminaniana fiavian'i Kristy. Indro avy amin'ny rahona izy ary ny maso rehetra hita azy na dia izay nandefina azy azy ary tomany azy ny firenena rehetra ambony tany eny amen. Dia eo ihany koa zany na dia hoe novonoana ara Kristy zany. Io Kristy io araka ny mahafantatsika fa mbola ho avy koa io Kristy io. Dia le fisaonana zany zay hitantsika hoe tena poarina ihany koa amin'le fisaonana ny amin'ny Kristy. Iny moa zany entre parenthèse zany iny fa tohizantsika le fanazavana izany. Dia raha mijery antsika zany le resaka hoe Adadarimona zany ny amin'le hoe nahafatesan'le hoe Lamato zany. Dia mampatsiaro antsika ihany koa zany io ilay loza fahafolo tao amin'ny tany Egypta. Loza fahafolo nahazo ny tany Egypta. Inona ny loza folo nahazo ny Egyptianina? Dia misy fifandraisany be mihitsy le loza folo nahazo ny Egyptianina mikasika le resaka ihany koa hoe Armagedona satria inona ny ao ambadika an'izay zavatra zay? Ny ao ambadika an'izay dia zao hoe fanavotana ny vahoakan'Andriamanitra no ao ambadika izay zavatra rehetra izay. Dia raha mijery tsika raha raisitsika fotsiny lesy hoe inona fampifandraisana izay raha mijery tsika ohatra hoe le loza folo nahazo ny vahoakan'ny Egypta eo amin'ny Exodosy toko 12 ny 2:7-20 dia ahoana izy izy? Exodosy toko 12 ny 2:7-20 rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana izy izy? Izao no voasoratra. Ary noho namatonalina Jehovah namono ny Lamato rehetra tany amin'ny tany Egypta hatramin'ny Lamatoan'ny Farao izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianany ka hatramin'ny Lamatoan'ny Babo izay eo amin'ny tranomaizina mba amin'izay voalohanteraky ny biby fiompy rehetra. Ary noho namatonalina Jehovah namono ny Lamato rehetra amin'ny tany Egypta hatramin'ny Lamatoan'ny Farao izy ka hatramin'ny Lamatoan'ny Babo izay any tranomaizina izany. Io zany ny loza fahafolo izay nahazo ny Egyptianina. Ny zavatra hita mantsy eto dia izao hoe le fahoriana izay anjady zany eo Jerosalema araka le tenenitsika le hoe Armagedona dia hoe tahaka ny fisaonana ny amin'ny Lamato ny zavatra mitranga amin'io fahoriana izay mitranga io. Dia eo le fampifandraisana an'le izy rehefa namoaka ny vahoakan'Andriamanitra zany Andriamanitra ao afaka Babo tao Egypta tamin'ny tany fanandevozana nandritra ny 700 taona mahery mafy nahazo ny Egyptianina. Nandefa loza voalohany Andriamanitra, nandefa loza faharoa Andriamanitra, nandefa loza fahatelo Andriamanitra. Nanamafy ny fonofony Farao fa rehefa tonga amin'izay le loza fahafolo dia ny lamatoan'ny Egyptianina mihitsy no naringan'Andriamanitra. Ny lamatoan'ny Egyptianina mihitsy no naringan'Andriamanitra. Ka io fahafatesan'ny
lamatoany egyptiana io dia nitondra fahoriana sy fitomaniana ary fitarainana teo amin'ny tany Egypta ray manontolo. Dia eo amin'ny toko faraky amby folo izy jerentsika inge toko faraky amby folo. Eo amin'ny andinin'ny fahenina. Rehefa niteny Jehova ny amin'ny loza io, toko faraky amby folo dia vakitsika ny andinin'ny fahenina dia ahoana izy? Ary isy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egypta rehetra, izay tsy mbola nisy tahaka izany sady tsy isy tahaka izany intsony. Rehefa tonga zany le fahafatesan'ny lamatoan'ny Egypta dia ahoana izy? Isy fidradradradrana mafy eran'ny tany Egypta rehetra, ary tsy mbola isy tahaka izany sady tsy isy tahaka izany intsony. Dia jereontsika le fampitana an'izy satria rehefa tonga tokoa io le faharesen'ny fahavalon'Andriamanitra io zany eo amin'le tany Armagedona io satria hiady zareo. Dia mbola tsisy fidradradradrana ohatran'izany. Ary tsy mbola nisy tahaka an'izany, tsisy izany intsony ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Zany koa zany ny zavatra hitranga eo amin'le hoe Armagedona. Ka ny fianjeran'ny Babilôna zany, ny fanjakan'ny Babilôna eo amin'le Armagedona dia mitovy amin'ny nahafatesan'ny lamatoany Egyptiana ihany koa tamin'ny voan'ny zanak'Israely ny alababo tao Egypta izany. Inona moa zany hoe fahafatesan'ny lamatoa zany teo amin'ny Egyptiana? Fahafatesan'ny lamatoa zany eo amin'ny Egyptiana dia zava-dehibe loatra izany. Satria ny lamatoa zany no mandimby ny ray. Raha hoe eo amin'ny ray mpianakaviana, ary raha teo amin'ny fanjakana dia izy ihany koa no mandimby ny rainy amin'ny mahampanjaka zany. Dia tsy vitan'izay nefany fa ny lamatoa dia atsoina ihany koa hoe incarnation de Dieu amin'ny Egyptiana. Hoe satria ny pharaon dia atsoina hoe Andriamanitra amin'ny zareo Egyptiana. Ny pharaon na ny mpanjaka ny Egypta dia atsoina hoe Andriamanitra. Ka ny lamatoan'ny mpanjaka iny zany zay mandimby azy dia le hoe le fanahany mahandriamanitra tao aminy zany mifindra amin'le amin'ny zanany indray zany rehefa avy eo. Zany hoe l'incarnation de Dieu. Misy an'iratseko raha hitantsika tamin'ny andron'ny Moïse dia misy zay resaka tantara zay le resaka hoe Dieu ra. Dia incarnation de Dieu. Zareo zany milaza ny tena no Andriamanitra mihitsy. Ka rehefa maty zany lamatoan'ny Egyptiana ty dia inona zany ny maty eo amin'ny Egyptiana? Zany hoe ny fivavahany mihitsy zany no maty, ny fivavahany mihitsy ny rava. Satria maty ny lamatoany. Io nefa le hoe incarnation an'ny Andriamanina. Hoe miseho mihitsy ohatran'le hoe amin'ny fombantsika malagasy moa zany ohatran'le hoe hoana moa filazan'izany zany ohatran'ny hoe ny gasy moa miresaka amin'ny hoe mangataka fitahiana avy amin'ny razana zany. Dia ny zareo tsy hoe resaka fitahiana avy amin'ny razana fotsiny zany ny Egyptiana fa ny azy le olona mihitsy zany lasa Andriamanitra mihitsy ny fanahin'le Andriamanina mihitsy zany no mitoetra eo amin'le olona zany. Zay le hoe incarnation de Dieu aminy zany. Dia rehefa maty zany ny lamatoa iny dia inona ny zavatra mitranga? Dia ohatran'ny hoe maty ny fivavahan'ny Egyptiana zany. Tsisy fivavahana izy, rava ny fivavahana. Dia raha zavatra jerena eto zany dia zao hoe raha ny zavatra mitranga teto amin'ny tany Egypta zany hoe maty ny lamatoan'ny Egyptiana. Dia zao ny loza fahafolo zany dia fitsarana ny Andriamanitry ny Egyptiana ny loza fahafolo. Satria izy tena nanao défi tamin'Andriamanitra mihitsy. Farao nanao défi mihitsy izy hoe mahery. Andriamanitra izy. Fa ny Andriamanitra reo izy zany Andriamanitra mitondra ny zanak'Israely nivoaka ny Egypta zany. Zany hoe nisy ady zany tao. Hery mifanandrina tao. Nampiseho ny heriny izy tsy Andriamanitra ny Andriamanitra reo. Zay koa le ady eo Armagedona. Iza ny tena Andriamanitra? Zay le ady eo Armagedona. Le Jehova ve ny Andriamanitra? Sa Babilôna no Andriamanitra? Satana no Andriamanitra? Ohatrany tamin'ny andron'ny Eli mpaminany. Raha Jehova ny Andriamanitra, manompo azy. Fa raha Baala no Andriamanitra, manara azy. Dia tsy nisy namaly ny zanak'Israely. Fa rehefa tonga amin'izay ilay fitsarana teo Karmela dia nanao any? Nasehon'Andriamanitra fa izy ny tena Andriamanitra. Dia eo Armagedona zany fanehoana hoe iza ihany koa ny tena Andriamanitra eo zany. Ohatrany tamin'ny andron'ny tany Egypta, maty ny lamatoan'ny Egyptiana, faharesen'ny Andriamanitra ny Egyptiana izany.
tonga koa niady eo amin'ny Armagedona farisen'ny andriamanitra babiloniana izany. Dia raha atao amin'ny baiboly ihany koa ny jerena nefa raha vao miresaka hoe ny lamatoa zany tsika zany dia miresaka n'izy araka ny efa niresantsika teo ihany moa zany dia miresaka ihany koa Kristy ihany koa lamatoa. Jesosy Kristy lamatoa an'Andriamanitra Jesosy Kristy. Indro zao tsika mijery aty amin'ny Kolosianina aty. Kolosianina voalohany 1:5, Kolosianina voalohany 1:5 dia inona zavatra resahany eto so. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Jesosy Kristy zany lazain'Andriamanitra ihany koa fa lamatoa. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao. Dia aty amin'ny Hébreu ihany koa izy dia miteny Hébreu 1:5. Ny zavatra resahany koa amin'ny Hébreu 1:5. Dia zao ihany koa ny zavatra resahany io. Dia hono izy ary raha mitondra ny lamatoa amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloany. Ary raha mitondra ny lamatoa ho amin'izao fiainana izao izy, zany hoe rehefa nampidirina teto an-tany zany Kristy hoe mitondra ny lamatoa amin'izao fiainana izao izy indray izy dia hoy izy ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloany. Dia farany ihany koa verenantsika eo amin'ilay Kolosianina teo ny 1:7 dia hono izy 1:7. Ary izy ny lohan'ny tena zafady ary izy ny lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoan'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Kristy izy ny lohan'ny tena zany hoe le commencement zany dia toy zany izy dia ny lohan'ny fiangonana izany. Izy ny voalohany dia izy ihany koa lazany hoe izy ny lamatoan'ny maty na any amin'ny Apokalipsy ary hitantsika io rehefa maty Kristy izy ny lamatoan'ny maty ho santatry ny zavatra rehetra mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy zany hoe Kristy zany naoko lohany ny amin'ny zavatra rehetra. Ka amin'ny mahalohany Kristy amin'ny zavatra rehetra zay dia zao hoe ilay fisaonana zany rehefa maty Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mafy an'Andriamanitra zany nahafatesan'ny Kristy zany. Fa Kristy nefa tsy maintsy maty mba ahazoantsika inona ahazoantsika fanantenana zany satria raha tsy maty Kristy dia very ny fanantenantsika satria tsisy famonjenitsika zany. I Kristy izay maty iny nefa nahoana tsy hoe maty fotsiny tao izy fa nitsangana tamin'ny maty izy niakatra any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra iray ary mbola iverina izy tahaka ny akarany tany an-danitra. Dia raha arahintsika zany lay izy mijeritsika zany amin'ilay resaka hoe zavatra nahazo ny Egyptianina hoe maty ny lamatoan'ny Egyptianina. Inona ny zavatra nitranga amin'izay lamatoan'ny Egyptianina zay? Ny fahafatesan'ny lamatoan'ny Egyptianina ihany koa dia nitondra inona ho an'ny vahoakan'Andriamanitra? Nitondra fanavotana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Satria io ilay hoe Paska ho an'i Jehova. Tamin'iny alina iny inona ny zavatra nitranga? Nitsarain'Andriamanitra ny lamatoan'ny Egypta, ny Andriamanitry ny Egyptianina. Tamin'iny alina iny ihany koa dia zao hozy Andriamanitra hoe mamino zanak'ondry ianareo. Io zanak'ondry iny efa tandindony amin'ny Kristy io. Dia rehefa maty ny lamatoan'ny Egyptianina inona ny zavatra nitranga? Ny rahany zanak'ondry ihany koa nandrakotra ny vahoakan'Andriamanitra, nafafy teo amin'ny varavarana, teo amin'ny tolanana, teo amin'ny andry ho fiarovana ny zanak'Israely mba tsy ho tratra ny loza. Ny fahafatesan'ny matoan'ny Egyptianina dia zao hoe nitondra famonjena ihany koa ny vahoakan'Andriamanitra satria iny loza farany zany. Raha tsy nisy zany iny loza farany iny tsy tonga ihany koa ny fotoana nivoahan'ny zanak'Israely nivoaka. Ny zavatra nisy rehefa dia ity manao hoe amin'ny fotoana ihany koa eo amin'ilay Armagedona zany dia zao hoe faharesen'ny fahavalo, faharesen'ny Andriamanitra zao tontolo zao, faharesen'ny Babilôna, faharesen'ny Satana. Dia amin'io fotoana io ihany koa maninona nivoahan'ny zanak'Israely, nivoahan'ny zanak'Andriamanitra ho mpandresy satria tonga ilay fanjakan'Andriamanitra, tonga ilay fanantenana izay nandraisana na nantenaina nandritra ny fotoana maro.
dia ho pasika ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ihany koa izay fotoana zay ho fanavotana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra ary ny zanak'Israely izay lamatoa an'Andriamanitra navotan'Andriamanitra tamin'ny alina mpandalovan'ny anjely io namonoana ny vahoaka an'Andriamanitra dia voavonjy tahaka an'izay ihany koa itsika izay matoa an'Andriamanitra ihany koa izay nofidiny natokany tsy ho isan'ny jentilisa dia voavonjy koa amin'izay fotoana zay amin'iny armagedona iny izany dia jereo fa araka ilay nitenenina teo hoe amin'ny fotoana izay nahafatesan'ny matoan'ny Egyptianina dia amin'izay no nivoahan'ny zanak'Israely niala tamin'ny fanandevozana nandehanany tao anatin'ny fahafahana ao Exodosy 12:1-5 izy miteny an'iny jerentsika kely Exodosy 12:1 Exodosy 12:1-5 zao no teneniny eo amin'ny anaran'i Jesosy. Exodosy 12:1-5 dia ao nozy izy ary tamin'izany andro izany indrindra tamin'ny fotoana iny zany nahafatesan'ny matoan'ny Egyptiana ary tamin'izany andro izany indrindra no itondran'i Jehovah ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta araka ny antokony dia ohatr'izay mihitsy amin'io fotoana io zany ary esen'ny fahavalo eo amin'ilay toeram-piadiana antsoina hoe Armagedona dia Jerosalema zany eo ihany koa zany no amoahan'Andriamanitra antsika tsy eo ambany vahoniny intsony tsy eo ambany vahoniny fanjakan'ny Babilôna intsony satria andray ny fanjakany Andriamanitra omenan'ny Kristy ny fanjakany io no lazaina hoe ilay fanjakana avy any amin'ny fiposahan'ny masoandro izy dia io ilay teneniny atao amin'ny Apokalipsy raha verenantsika kely izy efa mivakitsika ny farany fa verenantsika kely ilay teny raha mijery sika atao amin'ny Apokalipsy 2:20 dia ao nozy izy dia eo amin'ny 5:20 dia zao no teneniny eo amin'ny 5:20 manao hoe ary ny anjely fafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no anjaka mandrakizay ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy ny Kristiny izy ary izy no anjaka mandrakizay amin'ny faharesena io zany dia zao hoe ho lasa ny Kristy io fanjakana io eo amin'ny 4:40 nefa dia zao ny dravatra resahany fotsiny dia miresaka izy ny amin'ilay resaka hoe fanangonany ny dragona ny bibidia ny mpaminany sandoka andreo mpanjakany tany ho amin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra tsy toa amin'ilay fanahany demonizany izay nivoaka avy tao mivavana izy ireo nakany amin'ny mpanjakany tany dia nangonony ireo mpanjakany tany ho any amin'ilay toeram-piadiana zany ilay antsoina hoe Armagedona eo zany nisy ny ady fa tsy nitenenina hoe inona ny zavatra hitranga eo tsika fotsiny miteny hoe inona ny dénouement inona moa ny zavatra hitranga eo zany dia nasantsika hoe zao ny zavatra hitranga eo fa rehefa miditra ny amin'ny fitsofana ny trompetra fafito zany tsika dia antsika ny tena mahita izy hoe zao zany ny tena fandehan'ny zavatra mitranga eo rehefa mitsoka ilay trompetra fafito tsika antsika ny tena mahita ilay ady zany any amin'ny fitrofana ny trompetra fafito izany dia raha miresaka zany tsika ny amin'ilay resaka hoe le ady eo amin'ilay hoe Armagedona dia io zany tsy tonga io raha tsy amin'ny kapoka fafito zany io voahita zany io any amin'ny kapoka fafito io zany voahita dia miresaka ny amin'ny farisen'ny Satana izany izay zany ny lesona mikasika an'iny trompetra fahenina iny izay nampitahaina tamin'ny kapoka fahenina izany dia isaorana ny tompo lehibe hoe vitantsika mikasika an'izay iresaka indray arytsika zany ny lesona manaraka dia eo amin'ilay 10 no resahantsika izany inona ny lesona eo amin'ny 10 Apokalipsy 10 dia raha vao mijeritsika ilay Apokalipsy 10 dia zavatra resahany dia zao hoe ny teny nentin'ny anjely anankiray ary ny amin'ny kotrokorana fito sy ny boky kely ozy izy raha ny tena izy zany zavatra tokony hitantsika eo amin'ny 10 dia inona zavatra tokony hitantsika tokony miresaka zany tsika ny amin'ny trompetra fafito no resahana ny zavatra misy eto nefa dia zao tsy miresaka indray ny trompetra fafito sika maninona indray mbola tsy resahana indray zany le trompetra fafito eto zany hoe nisy zavatra natsofoka indray zany eto ohatran'ilay tany amin'ny tomboka se fahenina zany
rehefa tonga teo amin'ny tombo-kase fahenina tsika dia tsy tonga dia niditra tamin'ny tombo-kase fahafito fa nisy zavatra natsofoka teo anelanelany. Inona natsofoka teo anelanelany teo? Tombo-kase fahenina sy ny tombo-kase fahafito dia niresaka ny amin'le tombo-kasen'Andriamanitra. Izany hoe tsy maintsy fantatra zany le tombo-kasen'Andriamanitra ary tsy maintsy vao isy tombo-kase ny voaka an'Andriamanitra izay vao naninona? Izay vao nisokafana ilay tombo-kase fahafito. Eto any koa zany tsika amin'le trompetra fahenina, vitantsika ny trompetra fahenina iny dia tokony hoe hitsofoka amin'ny trompetra fahafito tsika. Dia izao hoe tsy mbola nitsofina indray zany ny trompetra fahafito aloha. Fa misy zavatra indray zany aseho an'Andriamanitra antsika eto, nisy zavatra natsofoka indray zany eto. Dia miresaka zany izy io ny amin'ny resaka hoe boky kely eo an-tanan'ny anjely, izay ny zavatra resahany eo. Miresaka ny amin'ny vahoaka an'Andriamanitra zany izy io. Miditra indray zavatra mahakasika ny vahoaka an'Andriamanitra indray zany mbola resahana eto. Ohatra ny resahana ihany tamin'le teo anelanelan'ny tombo-kase fahenina sy ny tombo-kase fahafito hoe mahakasika ny vahoaka an'Andriamanitra ny resahana dia niresaka ny amin'ny tombo-kase an'Andriamanitra. Eto any koa zany dia zavatra mahakasika ny vahoaka an'Andriamanitra koa ny resahana eto. Dia resaka boky kely eo tanan'ny anjely indray no resahana eto hoe inona indray ary zany izy io. Dia raha tsy mazava indray zany mikasika an'izy io zany dia tsy voazava indray zany mikasika ilay trompetra fahafito zany. Dia mila vahatsika indray zany ty hoe inona indray ary zany resahana izy ity. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia tsy maintsy mamaky indray zany tsika. Dia arak'ilay tenin'Andriamanitra manambara manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ny bokin'ity faminanian'ity izy izy ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny fa hatombotra ny andro. Dia hamaky indray zany tsika hoe inona indray zany no voasoratra amin'ity apokalipsy toko 10 ity izany. Vakitsika ary apokalipsy toko 10 andininy voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Apokalipsy toko 10 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny faraky ambin'ny folo. Ny teny nentin'ny anjely anankiray ary ny amin'ny kotrokorana fito sy ny boky kely. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona. Ary ny havana dia teo amin'ny lohany, ary ny tavany dia tahaka ny masoandro, ary ny tongony tahaka ny andriafo. Ary ny tana boky kely nivelatra teny an-tanany izy, ary nabahany ny tongony ka ny ankavanany tamin'ny ranomasina ary ny ankaviany tamin'ny tany. Ary ny antso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny feon'ny liona. Ary noho ny antso izy dia nikotroka ny kotrokorana fito. Ary efa nikotroka ny kotrokorana fito dia efa hanoratra ao kanjo nareo feo avy tany an-danitra ao nanao hoe asio tombo-kase izay efa notonon'ny kotrokorana fito ka azo soratana. Ary ny anjely ilay fahitako dia nitsangana teo ambony ranomasina sy teo ambony tany ka nanangana ny tany ankavanana ho amin'ny lanitra. Ary ny anina tamin'ilay velona mandrakizay dia lanarin'ny lanitra sy eo aminy, ary ny tany sy eo aminy, ary ny ranomasina sy eo aminy, fa tsisy andro itsony. Fa amin'ny andro itsofan'ny anjely fahafito rehefa itsoka izy dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra araka ny teny soa mahafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony. Ary ny feo izay fareko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe mandehana, raiso ilay boky mivelatra eny an-tany anjely mitsangana eo ambony ranomasina sy eo ambony tany. Dia nakany amin'ny anjely eo ka nanao taminy hoe omeo ahy ny boky kely iny. Ary hoy izy tamiko raiso ka ano avokoa io. Dia hampangidon'ny kibonao iny nefa ao am-bavanao dia homamy tahaka ny tantely. Dia niraisiko ilay boky kely teny an-tany anjely ka nohaniko avokoa. Ary raha mbola tao am-bavako izy dia mamy tahaka ny tantely, kanjo noho ny voateliko dia nangidy ny kiboko. Ary nisy nilaza tamiko hoe tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro. Inona indray ary nyresahan'ity toko 10 ity? Miresaka izy, nisy anjely avy any an-danitra hozy izy. Manana boky kely izy eo amin'ny tany ankavanana. Ny tongony ilany amin'ny ranomasina. Ny tongony ilany amin'ny ranomasina, ny tongony ilany amin'ny tany. Dia tsy vitan'izany ihany fa ny anina ihany koa izy tamin'ilay velona mandrakizay hozy izy. Ary ao anatin'izay ihany koa dia mbola hitantsika ihany koa misy n'ilay resaka boky kely dia nasiana nohan'ny jaune ilay boky kely dia hoe rehefa hohaninao dia mamy eo am-bavanao, fa rehefa miditra ao kibonao dia mangidy ao kibonao. Inona ny hevitra izany teny rehetra izany indray? Voalohany indrindra zavatra ho resantsika dia izao, misy fandrifina zany izy io
am'ilay vaky teny efa hitantsika teo amin'ny toko fasivy. Ina moa zavatra hitantsika teo amin'ny toko fasivy? Raha nijeritsika teo amin'ny toko fasivy dia nahita ilay anjely latsaka avy tany an-danitra isika. Vakitsika kely dia rentsika ilay toko fasivy andininy voalohany dia ozy izy ary nisy anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanonoa. Le anjely latsaka avy tany an-danitra ny hitantsika eo amin'ilay toko fasivy. Nomena ny fanalahidiny lavaka tsy hitanonoa, fantatsika fa izy io anjely io. Dia io le anjely lavaka tsy hitanonoa io. Io le anjely miantso fahafatesana io, satria rehefa novany lavaka tsy hitanonoa dia naka nendriky ny valala izy, dia namono izy, nampahory izy, nampijaly izy. Fa eto amin'ny toko 10 anjely hafa no resahana eto. Zany hoe mifanohitra amin'io anjely io no resahana eto amin'ile toko 10. Iza indray io anjely eo amin'ny toko 10 zay resahana io dia ozy izy aritako le andininy voalohany. Aritako fa indry nisy anjely mahery anankiray koa izy nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona. Ty anjely nidina ty anjely ty ozy izy dia zao anjely mahery anankiray. Izy indray tsy nazera tamin'ny tany izy zany fa nahoana nidina avy any an-danitra izy. Ity anjely ity nidina zany fa tsy nazera. Anjely nidina avy any an-danitra. Dia izy nidina avy any an-danitra ity nefa dia zao ilay anjely ny maizina rehefa nanokatra ny lavaka tsy nonoa dia niantso n'iny, niantso ny fampahoriana sy ny fampijaliana tetỳ ambonin'ny tany, niantso fahafatesana zany. Fa ty anjely zay nidina avy tany an-danitra ity kosa indray niantso aniza, niantso an'ilay velona mandrakizay ny anina teo anatrehany. Ino no antsony zany eto? Le Andriamanitry ny lanitra no antsony eto. Fa izy tsy miantso ny avany hoe mivoanareo avany amin'ny lavaka tsy hitanonoa any dia endana mameno ny tany. Fa ny azy ndreto Andriamanitra mihitsy no antsony indray zany eto. Ny anina tamin'le velona mandrakizay izy. Dia inona nefa no zavatra hitantsika eto amin'io? Iza ary io anjely io? Fanontaniana mipetraka dia hoe iza ary io anjely io izay nidina avy tany an-danitra zany zay antsoina hoe anjely mahery. Dia efa hitantsika ihany izy io tao amin'ny apokalipsy toko 1. Rehefa miresaka an'ilay zanak'olona raha tadiditsika zany niresaka le zanak'olona tsika hoe le zanak'olona teo voan'le fanaovan-jiro. Dia io le zanak'olona teo voan'ny fanaovan-jiro tsy iza nefa io fa Jesosy Kristy io. Dia ty anjely mahery ty zany dia Jesosy Kristy ty anjely mahery ty. Satria ny zavatra izay resahana eto mikasika an'ity anjely mahery ty dia inona ny zavatra resahana? Vakitsika kely le andininy voalohany dia vakitsika ihany koa ny andininy 7. Zao no teneniny amin'ny andininy voalohany. Aritako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa izy nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona izy voalohany zay nitafy rahona ozy izy. Ary ny havana dia teo amin'ny lohany ary ny tavany dia tahaka ny masoandro ary ny tongony dia tahaka ny andriafo. Eo amin'ny andininy 7 ary niantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny feon'ny liona ary niantso izy dia nikotrokorana 7. Inona zany zavatra hitantsika zany? Moa ve tsy Jesosy le teo amin'ny voninahiny zany hitantsika zany? Zay hitantsika tao amin'ilay toko voalohany maneho an'i Jesosy Kristy eo amin'ny voan'ny fanaovan-jiro amin'ny Kristy tonga any amin'ny voninahiny. Dia raha raisitsika le apokalipsy toko voalohany dia hitantsika io zavatra resahany eto eo amin'le toko 10. Verenantsika kely leo amin'ny apokalipsy toko voalohany. Inona ny zavatra resahany io? Dia zao no resahany. Tarizy ny teny teo raha raisitsika zany le manao fampitana zany tsika eto. Raha raisitsika ohatra leo amin'ny toko 10 zany izy miteny manao hoe nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona ozy izy ary ny havana dia teo amin'ny lohany. Nitafy rahona ozy izy dia jereo fa inona le raha mijery koa tsika zany niendriky le zanak'olona atao amin'le toko voalohany dia zao ny teneniny ato eo amin'le andininy 7. Aona izy andininy 7? Indro izy avy amin'ny rahona. Indro izy avy amin'ny rahona. Altsy izy lazaina fa mitafy rahona. Indro izy avy amin'ny rahona. Amin'ny teny gasy izy dia teneniny hoe indro izy avy amin'ny rahona. Fa amin'ny teny vazaha tsy izay ny resahany azy. Fa ahoana ozy izy? Vakitsika kely amin'ny teny frantsay.
il vient avec les nuées ozy izy amin'ny teny gasy hoe indro izy avy amin'ny rahona mais il vient avec le miaraka amin'ny rahona ozy izy amin'ny teny frantsay zay ny ilazany azy il vient avec les nuées zany hoe miaraka amin'ny rahona izy nefa le anjely ato amin'le toko fahafolo zay resahany eo de inona ny tenenako hoe nidina avy tany an-danitra sady ny tafy rahona de atsy izy resahana hoe indro izy manao izy il vient avec les nuées miaraka amin'ny rahona ozy izy miaraka amin'ny rahona izy teneneny koa hoe ary miavana ozy izy de eo amin'ny lohany zany hoe misy avana eo amin'ny lohany zany hoe misy arc-en-ciel zany aiza moa misy an'io avana io eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ngeny misy an'io avana io eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra misy an'io avana io efa hitantsika zany rehefa mijery sika eo amin'ny tomboka eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra de eo ny antsatsika an'io avana io toko faefatra jerentsika kely indray zay eo amin'ny toko faefatra sika de hitantsika mikasika an'izay eo amin'ny andininy faharoa sy ny fahatelo de ahoana ozy izy ary niaraka tamin'izay de voatsindry ny fanahy aho ary indro ny seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra ary nisy anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana ary nitarehan'ilay mipetraka dia tahaka ny vato jaspisy karneola ary niavana mitarehany emeralda no manodidina ny seza fiandrianan'Andriamanitra aiza zany nahitana an'io avana io eo amin'le seza fiandrianan'Andriamanitra fantatsika tsara nefa fa Kristy rehefa niakatra any an-danitra de aizy Kristy no mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra Kristy no mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra Kristy no mipetraka rehefa niakatra any an-danitra zany hoe le arc-en-ciel io zany na le avana zany de eo amin'ny Kristy ihany koa le izy satria eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra Kristy no mipetraka hitantsika teo ihany koa mbola toizany ihany koa manao le fampitahana atsika ny amin'le hoe ty anjely ty ny amin'le hoe Kristy eo amin'ny voninahiny zany mba nehoana hoe Kristy mariny ty anjely ty zany zay no resahantsika eto de raha jerentsika ihany koa amin'le toko fahafolo verenantsika le izy teo de inona koa ny zavatra resahany eo miresaka ihany koa izy inona ny zavatra resahany eo ahoana izy izy ary ny tavana ozy izy de tahaka ny masoandro ary ny tongony tahaka ny andriafo ny tavany tahaka ny masoandro ary ny tokony tahaka ny andriafo de toy izy ny andininy fahatelo ary ny antso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny feoron'ny liona ary no ny antso izy de nisy kotrokorana fito de raisitsika ihany koa ny am'le toko voalohany jerentsika indray le toko voalohany indray ary inona indray ny resahany eo andininy fadimy amby folo sy ny enina amby folo apokalipsy toko voalohany andininy dimy amby folo sy ny enina amby folo de ahoana ozy izy ary ny tongony tahaka ny varahona mangano ano ozy izy ato izy miteny manao hoe ny tongony tahaka ny andriafo ato izy miteny hoe ny tongony tahaka ny varahana mangano ano ohatra ilay voadio amin'ny fandrendrehana iny ary ny feo ny tony firondron'ny rano be ato izy miteny hoe tahaka ny feoron'ny liona ny feony ozy izy de toy izany ihany le vaky teny andiny faina amby folo ary nisy kitana fito teny an-taniny ankavanana ary nisy sabatra maranitra lela ny voaka avy teo ambavany ary ny tarehany de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny ny tarehany de tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny eo amin'ny toko fahafolo ihany koa izy de miteny an'izay manao hoe ary ny tavany de tahaka ny masoandro izy izy eo zany le hoe Kristy eo amin'ny voninahiny zany no aseho eto ny feony izy de tahaka ny feon'ny liondry tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana ozy izy ny feony iny atsy izy tahaka ny firondroan'ny ranobe ozy izy tahaka ny feon'ny liona ozy izy zany hoe maneho an'ny Kristy le eo amin'ny voninahiny zany iza zany ty anjely mahery ity i Kristy zany ty anjely mahery zay lazaina ty nidina avy tany an-danitra mitana le boky kely eo an-tanany ny tongony ankavia ozy izy amin'ny ranomasina ary ny tongony ankavanana ozy izy amin'ny tany inona ihany koa ny hevitra an'izany zany inona indray ny hevitra an'izany de iresaka zany tsika mikasika an'io inona ty boky kely ity iresaka ihany koa tsika hoe inona ny antony maninona ny tongony anankiray any amin'ny ranomasina maninona ny tongony anankiray any amin'ny tany misy heviny ihany koa zany zay fa tapitra sady indray zany ny fotoanantsika fa ho resahantsika amin'ny manaraka indray mikasika an'izay zavatra zay satria raha hiditra amin'io tsika de lasa lava be eto indray ny lesona fa horohizantsika amin'ny manaraka io zany fa de isorantsika ny tompo ny zavatra rehetra loantsika hivavaka isotra an'Andriamanitra
Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay nideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra tompo raha afaka niara-nianatra sy nandinika ny teninao zahay. So raha atao am-pony iray ny teninao ary ataovy ao an-tsainay. Aokara eo masina izay satria masina ianao. Dia raina ny anaranao ray kalazay ny anaranao. Halleluja. Amen. Dia sorantsika ny tombony zavatra rehetra. Izay indray ny vitantsika tamin'ity amin'ity. Mba tsy hamono aminainantsika satria raha tonga dia nitoizana teo ilay izy lava be eo indray dia aleonao mba manao pôzy kely indray. Tapitry ny toko 220 iny napiditsika ny amin'ny resaka hoe toko 7 ity alohan'ny idirana amin'ilay trompetra fafito zany. Dia hitantsika eto indray zany eto zany ny anjeliny mazava indray no naseho dia maneho an'i Kristy ilay anjely mahery izay resahana eto. Kristy eo mivoninaany io izy ilay manana ilay boky kely eny tanany. Ny anina amin'ilay velona mandrakizay izy. Inona ary ity boky kely ity izay mamy eo am-bava mangidy eo kibo. Rehefa nohanina dia mamy. Nefa dia nangidy izy rehefa avy eo. Misy antony zany izy io. Dia resahantsika amin'ny lesona manaraka izay tonga dia izay ny idirantsika rehefa mitsofoka tsika amin'ny lesona manaraka. Bye bye daholo tsika rehetra ary tain'Andriamanitra daholo.